Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Nde iary vavaksika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanakary fanay masinao. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Le Andriamanitra tianay. Le Andriamanitra tsy mba nandao anay. Le Andriamanitra manamarina ny teniny aminay isan'andro. Fa rehefa tia, dia tena tia hatramin'ny farany. Ary porofom-pitiavana anay zany, zao fahavelomana nomenao anay zao. Izay isaoranay anao feno, nateranay ny fiderana anao, ary iraisanay fo amampana, ametraka anao amin'ny toerana mendrika anao indrindra, dia ololarana amin'ny fiainanay. Sotra-betsaka ny amin'ny fotoana izay nomenao anay indray mba handrenesanay ny hafatrao. Andriamanitra tsara ianao, ary tsisy tianao izay ho very, fa amin'ny alalan'ny teninao no ahaizanay manantona anao bebe kokoa amin'ny fanarahana anao. Dia masiny ny fotoana androany, masiny ny teny izay afafy, ary feno ny fahamarinanao ny tsirairay aby. Fa Satana sy ny vorongony kosa, izay mitady hanapotika sy handrava ny fifandraisana, dia didina tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'ny anaranao Jesosy, velona avy amin'ny Nazareta. Fa ianao no andrakotra amin'ny fanahinao masina aminay tsirairay aby amin'izao fotoam-bavaka izao. Dia manatrefeny Jesosy, ho vonaitry ny anaranao. Amen. Dia ampitonantsika mandrakariva hatrany ry havana ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny vaty izay omeny Tompo ay sy ho anao indray androany, dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia mpaminany 5:20, andiny voalohany ka hatramin'ny 7 Isaia 5:20, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny voaosiny dia kirosy, izay notantanako tamin'ny tanana kavanana, mba handreseko firenena eo anoloana, tsy hamahako fehikibo ny mpanjaka, mba hamoako varavarana eo anoloana. Ka tsy ririna intsony ny vavahady, androso eo anoloanao ary andravona ny mikotontaona, sy hanorotoro ny varavarana varahina, ary hanapatapaka ny hidi-vy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina amin'ny mangingina, mba hafantaranao fa izao no Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao, dia Andriamanitry ny Israely. Amen. Mandalo fotoana sarobidy isika ankehitriny ry havana, ary izay indrindra no itenenan'i Jehovah amintsika. Ary izao no lazain'i Jehovah amin'ny voaosiny ho an'izay nandray ny ositra masina. Voaositra hoe, ahoana moa no voalazan'ny soratra masina ny amin'ny olona voaositra? Fa hoy ny teny voarakitra ao amin'ny Samuela 1:12, andiny 17 hoe, ary Samuela nandray tandroka feno dililo, ka nanositra azy teo amin'ny rahalahy, ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro. Ratsory izany ry havana, izay rehetra nandray ny ositra masina dia nandray ny fanahin'i Jehovah, ary dia ivatana ity teny ity ihany koa izy, fa tsy ho an'ny kirosy irery ihany. Ary ianao izay nandray ny fanahy masina, ho Jehovah aminao hoe, handresy firenena eo alohanao aho hamoa varavarana eo alohanao Andriamanitra, ary tsy rindrina intsony ny vavahady. Androso amin'ny leonao izy, ary andravona ny mikotontaona, hanorotoro ny varavarana varahana, sy hanapaka ny hidi-vy. Dia avy malalo amin'ny Tompo, tsy ny olona rehetra no miaina an'izany teny izany, ary tsy ny olona rehetra ihany koa no azon'Andriamanitra tanterahana izany teny izany, fa ho an'ny olona nandray ny fanahin'Andriamanitra, dia ireo voaositra Andriamanitra. Ary izay ry havana ilazana amintsika hoe, mifalianao, fa na inona lasanao, na inona filazan'ny olonanao, matotony eo aminao izao tenin'Andriamanitra androany io, ianao izay no efa nandray ilay fanahin'Andriamanitra.
atovy saina fa misy planin'Andriamanitra eo aminao. Misy planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa hoy Andriamanitra hoe andriseko firenena eo alohanao. Rehefa miresaka firenena dia miresaka vahoaka izay, ary dia miresaka olona izany. Dikan'izany ry havana, manoloana izay fahavalo mety hitsangana ho fahavalonao, dia hoy Andriamanitra hampandresy anao aho. Na manao ahoana na manao ahoana ny endrika iseho ny adinao aho, hampandresy anao hatrany aho, hoy Andriamanitra. Ary rehefa Andriamanitra ry havana no miteny hoe hampandresy anao aho, dia aza mijery ny tenanao ianao. Fa raha mijery ny tenanao ianao, dia hoy ny devoly hoe tsy possible izany handresenao izany. Misy fotoana ngery havana Gideona no vangin'Andriamanitra, dia hoy Jehovahandriamanitra taminy hoe ombanao aho ry ilay mahery. Dia taitry Gideona ka niteny tamin'Andriamanitra fa ny firenena inge no fahadiran'ovana indrindra nandritry ny fito taona nampijaliany Medianina. Fantatro izany hoy Andriamanitra fa ombanao aho. Dia mbola hitaisa ihany Gideona ary niteny fa amin'ireo taranaka Manasengy ny fianakaviako izy no manitra indrindra. Ary ato amin'ny ankohona ndraiky dia izao no kely indrindra. Izay ry havana no hitenena aminao hoe aza mijery ny tenanao ka ilaza hoe tsy handresy izany ianao, tsy possible hisandratra izany ny fiainanao izany. Eny, raha amin'ny herinao dia tsy possible izany, fa milaza aminao ry havana. Andriamanitra mahay manatanteraka izany eo amintsika satria ianao ilay efa voaositra, ianao ilay fenon'ny fanahy masina. Ty fenon'ny fanahy masina amintsika tokoa mantsy no manambara fa miray tanteraka amintsika Andriamanitra. Ary dia izay no ilazany hoe izay adinao dia adiko ihany koa. Tadio ry havana fa Andriamanitra nge tsy manana ady, fa hoy izy handreseko firenena eo alohanao. Izany hoe Andriamanitra no hiady, Andriamanitra no hampandresy ho anao ry ilay nofenoiny ny fanahy, mba hahatonga ny olona hatahotra anao satria ny anaran'i Jehovahandriamanitra no aminao, mba hahatonga anao ho salama amin'ny zavatra rehetra satria Jehovahandriamanitra no antsoina ho eo aminao. Ary manoloana n'ireo olana sy zavatsarotra dia hoy Andriamanitra izay rehetra miendrika varavarana varahana anoritoro amin'izany aho, izay miendrika idivy anapatapaka an'izany aho. Dikan'izany ry havana, Andriamanitra no hamany problemanao rehetra manomboka androany, ary tsy maintsy mivaha io olana io satria izy Andriamanitra mihitsy no miteny hoe androso eo anoloanao aho. Andravona amiko taontaona, anoritoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny idivy. Izany ry havana ny tombontsoan'ny olona feno fanahy masina. Izany no tombontsoan'ny olona voaositra Andriamanitra. Ianao tokoa mantsy no feno fanahin'Andriamanitra satria ianao ilay namaly ny antsony fakatony sitrapony. Ianao ilay namaly ny antsony mba hihinana ny nahandrony. 7 andiny 4 ka hatramin'ny 720 any dia nanao fanoharana Jesosy ny amin'ilay olona nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Indrisy anefa fa rehefa voavoatra ny fanasana, ireo rehetra nasaina dia mitovy saina ka samy nanao fialana avokoa, ary tsy nisy nanatrika ny fanasana na dia iray azy. Indray maka izay ry havana dia nisy ramatoa eo amin'ny 450 taona teo eo tonga namonjy asa fampahirezana, ary tao anatin'ny dinidinika natao tamin'izany fotoana izany no nahafantarina fa mpivariteny izy io, ary dia tsy miaraka raha tsy amin'ny olona tena manam-bola. Ary tao anatin'izany dinidinika izany ihany koa no nitaraina fa tsy teo ho very ony izy. Rehefa notoriana teo aminy anefa ny tenin'Andriamanitra, nambara taminy ny sitrapon'Andriamanitra, dia nasaina ny bebaka izy, saingy
misalasala ny amin'ny fibebahana ity ramatoa satria io no tena fotom-pivelomany fa dia ny ametrahan-tanana no mamaika azy. Indrisy nefa fa tsy azo ny tanterahany izany ary dia tsy miverina intsony izy ary manahy ao riavana fa mbola mitoetra amin'ilay toera fahaverezany izy izany. Iny vehivavy iny riavana, iny no ilay nasaina ho amin'ny fanasana lehibe fa tsy nanaiky nanatrika. Iny no ilay nolazain'ny mpanasa hoe tsy mba hanandrana nandroko mihitsy izay tsy mandray miantsoko. Tsy mba hihinana nandro Andriamanitra mihitsy fa naleony mihinana ny nandron'izao tontolo izao. Ny nandron'izao tontolo izao mantsy dia ilay fahafinaretany nofo mitondra fahoriana, mitondra fanaintainana, fijaliana, mitondra tahotra. Aleony mijany eo maizina eo am-pototry ny mazava. Eo am-pototry ny mazava satria mitazana ny fahazavana fotsiny fa tsy niditra, na reny fahazavana fotsiny fa tsy nandray. Ary izay no mampalahelo. Betsaka ny olona no tsy mba resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra, saingy resy lahatra amin'ny anganangoanin'izao tontolo izao. Fa androany miteny amiko sy aminao Andriamanitra, ry ilay voaositra sy feno fanahy masina, ry ilay notantanako tamin'ny tanana ankavanako, indro ny nandro. Andresy ny fahavalonao aho, amony varivariny eo alohanao ka tsy rindrina intsony. Androso eo alohanao aho, andravina amiko taontaona aho, anorotoro ny varavarana varanao, anapaka ny divy, ary omeko anao izay rakotra ho maizina izay tsara indrindra. Petsaka amintsika rehefa mihira ilay hira 2:100 manao hoe tompo ovainy foko. No milaza fa hiran-jaza izany, kanefa tena fitalaona amin'Andriamanitra mba hanamboara ny fotsika, mba hanaiky hatrany ilay fanasana tsara indrindra, ka hinanantsika ilay nandro mendrika izay feno fanahy masina. Vonina venao riavana ny hihinan'andron Jesosy, midira ny fifalian'ny tomponao dia ho voky fitahiana ianao. Rehefa milala amin'ny tompo, ho ilay Andriamanitra fitiavana amiko sy aminao hoe ho miverena ho amin'izay efa niodinanareo fatratra, ary anio mbola miantso ahy sy anao ny fitiavany. Ny marina asa ianao fa toa manenjika ny eritreritra izao ilay nandany fanasana satria mbola te hilona ao anatin'ny fahafinaretan'izao tontolo izao. Manenjika ny eritreritra iaho satria ahoana no ikosehako ny lasa, nahoana no mety ho tao amin'ny ratsy kanefa ny tsara no tiako atao. Mitaona ahy anatina azy Andriamanitra. Inona no valiteniko? Fantatro tsara fa mila sy misafidy aho, mila miova famindra aho, izany hoe mibebaka ary miova fo. Ny fiovam-po dia fanapa-kevitra tarehan'ny saina ary mahakasika ny maha-izy ny tena manontolo, finiavana, sitrapo, fisainana ary fihetsem-po. Midika fomba fiainana vaovao koa izany, na eo aza nefa ny antson'Andriamanitra. Na fantatry ny olona tsara aza ny zavatra ilaina dia manohitra ihany raha olombelona, satria efa mikomy amin'Andriamanitra rahateo an-tsitrapo izy. Sarotra ekena angamba, saingy zava-dehibe mila fantatra tsara fa tonga vavalon'Andriamanitra isika, ka tsy mila azy satria anjakany tsy finoana. Ary dia mila mifamindram-pon'Andriamanitra isika, fampijanona antsika eo amin'ny alalan'ny toe-javatra izay hitenenany amintsika. Mila ny herin'ny fanahy masina, mila ny herin'ny tenin'Andriamanitra mba hifehantsika ka tonga antsika hiaiky eo anatrehan'Andriamanitra ny fahadosoantsika. Izany riavana no atsoa hoe fiovam-po. Miverina amin'Andriamanitra ny fanahy mangorangoraka, miverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Mamonjy an'ilay fanasana lehibe, fanasana mitondra fanavaozana, fanasana mitondra fitakosenana amin'ilay mpamela heloka ary fanasana manadio anao satria efa nisotro ny rano famelan-keloka. Fanasana izay anoloan'Andriamanitra ny ositra masina aminao.
mba efa nandalo an'izany dingana izany ary ve ianao e. Ary mba azonao tantaraina amin'ny hafa ve izany dingana vitanao izany mba hanatonany ihany koa an Jesosy. Nefa raha tsy mbola nahavita dingana ianao, tsy mbola tary, fa izy dia mbola miteny aminao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no antanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izao sy anao ankizy izany ry havako e. Amen. Ry Andriamanitra, raha izanakary fanahy masina, tsapanay araka izany teninao izany fa any an-danitra tokoa ianao no manondrika anohanao mijery anay zanakao. Fa tena fantatrao dia fantatrao fa miavonavina izay karaha miantsoantso isan'andro ianao hanatona anay hamonjy ilay fanasan-dehibe mba hidiranay amin'ny fanjakanao dia aleonay mitazana fotsiny ihany. Atsipinao ny teninao amin'ny alalan'ny mpanomponao, fa tsy fononay izao tontolo izao. To lasa resabe fotsiny fa androany izay Jesosy mba te hiverina aminao araka ny antsonao. Te hanandrana ilay nahandronao hihinana, ilay nahandronao. Ary izay indrindra mahatonga ampanao salama andramo ka izaho fahatsara tseo. Ao aminao rery misy fahatsarana. Ka na iza izay mbola manamafonfonay tsy hanatona anao dia mba te feo Jesosy mba hihinana ary hanatona anao amin'ilay teny tsara indrindra. Mametraka ny tsirairay eo am-pelatananao ary Jesosy, ianao ny mahafantatra ny mbola sakana manakana anay tsy hanatona anao. Fa ny herin'ny fanahinao masina no hitaridalana anay ka hiteny aminay isan'andro hoe anaka tia ny lalana ka izory dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Anio ary na iza vonina anakatoa ka hiteny fa hanatona anao, inona nandronao amarin'i Jesosy fa raha hiverina tokoa izay dia hiverina aminay tokoa ianao. Mametraka ny tsirairay eo am-pelatananao hamakivaky izao tontolo izao, ka raha iaona amin'izao tontolo izao tokoa dia nehoanao foana ny mahateninao hoe hijery anao ka hanasoanao. Ary hitenenanao ny tsodraninao masina aminay tsirairay avy fa hitahy anay ianao, hikarakara anay ianao, ombanao anay ka tahaka nombanao amin'ny Mosesy tokoa nombanao anay, ary tsisy hajanona anay amin'izay rehetra lalaka alehanay. Fa ianao Jehovah no efa niteny hoe aza matahotra, ombanao mandrakariva. Totanteraka aminay tokoa izany, ary atolotrainao hatrany dera sy ny hajaran'ny voninahitra hitomponay sy mpanjakanay. Makasitraka feny Jesosy, sotra tompo, vonina izay hanandrana ny nahandronao. Sotra fanahy masina. Alleluia. Amen.